fafitifarana sady famaranana no famotinana. Maromaro ny resaka nitenenina teto fa ny tsara ampafantarina antsika famotinana anazy dia zao. Zavatra tiako banjinina eto dia ny fanjakam-pisorona na ny fanjakan'Andriamanitra izay hitoetra eto ambonin'ny tany avy any amin'ny Jehovahandriamanitra. Ka noho izany, tsika voaka malagasy, manentana antsika za, mbola tsy mitsatra manentana satria tiako tsika rehetrarehetra io mba te handova amin'izany, te hiadana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Mba hifidy any apôstôly Marika Tatandraza ho filohan'ny Madagasikara, ho mpanjakan'ny Madagasikara. Kanefa ndraiky, na hifidy ianao, na tsy hifidy ianao, teny fikasan'ny Jehovahandriamanitra tsy maintsy tanteraka. Tsy avy amin'ny fidiananao akory ny mahatanteraka an'izany, na tsy avy amin'ny tsy fidiananao anazy, na handatsy abato azy ianao, na tsy handatsy abato azy ianao, tsy maintsy mijoro eto Madagasikara ny fanjakam-pisorona na ny fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany dia efa mihomana ho anao izay tsy handatsy abato, fa tsy maintsy mijoro ny fanjakan'Andriamanitra, na tianao na tsy tianao, na hifidy ianao na tsy hifidy ianao, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy mijoro. Tsy izay tiantsika olombelona atao fa tiany Jehovahandriamanitra no tanterana eto. Mazava ho azy izay, ary tsy mila fanazavana ihany koa. Na hanoana aniza anao na hanoana aniza anao, amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy mijoro, na henjanao faratampony Tatandraza, na haratsianao faratampony Tatandraza, fanjakan'Andriamanitra randevontsika. Tsy maintsy mijoro, ary tsy maintsy bebaka hivavaka eo tao-natrehan'ny Jehovahandriamanitra anao, ary hanao io mihitsy no ahitan'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary raha tsy tafiditra ao anatin'izany ianao dia manenina. Fangatako fotsiny aza manaratsy ianao, aza manenjika ianao, raha tsy mahafantatra dia arao ihany ny zavatra ataony, ary hijereo ihany hoe mamotipotora tsara ianao, hadihadio tsara hoe hinona marina ny zavatra tianao tongavana, hinona marina ny zavatra tianao atao, fa tsy mazava aminay. Olombelona anie igny, mahafaka hifampiresanao mihitsy, fa dia aza finaritra manenjika fotsiny, aza finaritra manaratsy fotsiny. Hianareo manenjika anazy mihitsy ny lany asa, hianareo manaratsy anazy mihitsy ny tsisy asa. Ka zay no mahatonga anareo manenjika anazy noho ny tsy fisian'izay asanareo zay. Fa arakaraka ny anareo manenjika anazy izy vao mahay lasa, ary zay manenjika anazy ny fanenjena no carburant. Zay. Ka noho izany manaraha fotsiny antsika voaka malagasy, zay ny hafatrako, ary zay ny famotinako anazy, na tiana na tsy tiana, fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy mijoro. Zay.